Rava manda Jesosy misandrata. Manda rava Jesosy misandrata. De manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra ry havana malala. Androany isika de iresaka ny famelan-keloka. Iresaka ny famelan-keloka isika androany de ny ten'Andriamanitra iangatsika amin'izany de ao amin'ny Marka toko 7 andiny 7 izay manambara hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa azo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenandratsy rehetra izay ataony. Ny hoe Andriamanitra de mamela heloka amintsika foana isan'andro. De isika olombelona ihany koa nefa mila mahay mifamela heloka. De mety ahita hira fiderana ho irainy isika sara amin'ity hira anankiray izay ho iraiko ity de ndao iraitsika. Mamela heloka isan'andro ianao Jesosy, soky be fity nefa de indrisy falotoko tamin'ny otako. Yatsuantsu awe Lai malala Atsangan wow fifatrutraga. De zay resaka famelan-keloka zay no resahantsika androany. Mety amin'ny alalan'ny hira fiderana, mety amin'ny alalan'ny vavaka, mety amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ka manasa antsika rehetra de manona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika rehetra. Manda rava Jesosy misandrata. Manda Jesosy misandrata. Androany famelan-keloka indray ny thème filabelarintsika rehetrarehetra androany de teny zay fatatsika tena fatatsika no zaraiko aminareo hoe amin'ny jaune toko 7:4 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsika rehetrarehetra kristiana zay nandray an Jesosy de fa tokony mino le famelan-keloka avy amin'ny Jesosy zay tena hoe nahazoantsika le fiainana mandrakizay ary isan'andro tsika tokony hibanjina foana an'izay hoe inona marina moa zavatra efa nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fiainantsika na amin'ny ao rainay zay an-danitra raha misy hoe mamelany heloka tahaka ny amelany zay neloka taminay isan'andro mbola misy foana zavatra tian'Andriamanitra amboarina, mbola misy foana zavatra tian'Andriamanitra tena hoe ahitsy amin'ny fiainantsika mba hitombotsika ao anatin'le tena fahamasinana ary tena aneketsika an'le tena famelan-keloka marina zay raisitsika tamin'ny Jesosy zay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Misy hira ray zay irainay irany Rijasodray be ny tantara mihitsy an'izay tena hoe indro indray za hiverina indray isan'andro tsika tokony mandiny tena foana amin'ny hoe inona indray Jesosy mbola tianao hovaina, inona indray Jesosy mbola tsy nety androany de tena mandray le famelan-keloka zay efa nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliantsika. Jesosy misandrata. Lasso Rava manda Jesosy misandrata. Ripiny kristianina
dia iaraka iray fo hibebaka sy andravany manda ny fahavalo ary anandratra ny Jesosy Kristy tontsika. Miomana ary fotoana manokana iarahantsika ninninona fiangonana misy anao. Misy mahafolo aprily 24 amin'ny 7 ariva ora Madagasikara. Ravamanda Jesosy misandrata. Zoma 10 avril amin'ny 7 ariva any amin'izay misy anao. Manakora fa omeny tompo anareo ny tanàna. Josoatoko fahenandiny fahenambiny folo. Azandratsika miaraka ny feontsika naiza le fasoanakoako. Na eo ambaravarakely na eo andavarangana misy anao. Ravamanda Jesosy misandrata. Malagasy petra mifanatre.